Toy izao ndraiky manano teny zaraina zay omenantsika anio. Iaino ilay tena fihavanana? Kristy no fampihavanana amin'ny tontolo ety ambony tany hatrany an-danitra. Ahako voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ety ambony tany na ny any an-danitra. Ampia ary izany fampihavanana izany dia izay iainanao no zaao. Ahako voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Zay vavaka isika. Kristy eo, miasa ianao ilay mpampihavana ato anatinay. Amen. Mandra-pioana tompoko.